Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Efa nisy fotoana izay nampanjombona ny fiainanao ve? Tao anatin'ny ady sarotra, toy ny ao anaty rivo-doza mahery dia mahery tokoa ve izany? Raha eny, dia ho azonao tsara ny mety ho zavatra tsapa ny shipi ilay boloky vavy anankiray. Nipetraka tsara tao anatin'ny tranony mantsy shipi, raha mbola teo mpanaovana raharaha ilay ramatoa tompony. Nandritra ny fotoana nanaovan'ity tompony ity raharaha dia nihira mandrakariva ilay boloky. Mba hanadiovana ny tranon'ilay boloky anefa dia nisy irony fitaovana mandeha amin'ny herinaratra fanadiovana sy fisotonana vovoka irony nampiasaina. Raha vao nanomboka ny nanadio anefa ilay tompony dia naneno ny telefaonina na ny finday. Nikoropaka ilay ramatoa ka navelan'ny antona teo amin'ilay tranon'ilay boloky ilay fitaovana fanadiovana satria maika izy andray ny antso. Raha vao iny ny teny hoe allo iny anefa ilay ramatoa dia indro fa nitsahatra tsy nihira intsony ilay boloky. Loza fanaterin'ilay fitaovana fanadiovany shipi ilay boloky izany. Taitra mafy ilay ramatoa ka navelany indray ny antso sady lasa izy niazakazaka namono an'ilay fitaovana. Nosokafany izany, nojereny tao anatin'ilay arona kely fitehirizam-pako tao anatin'ilay fitaovana. Indro tokoa fa tao i shipi. Feno vovoka matevina ny vatany iray manontolo. Lahasainga n'ilay ramatoa nanasa sy nanamaina ilay boloky avy eo. Tena nivoaka tamin'ny vaovao tamin'ny aino manjery teo amin'ny toerana mihitsy ity zava-nitranga ity. Taorian'izay dia nisy mpanao gazety iray nanontany ramatoa ny mombamomba n'ilay boloky. Dia hoy ilay ramatoa namaly, tsy haiko ny antony fa lasa zara raha mihiry shipi amin'izao. Lasa tao mandinidinika sy mijerijery fotsiny sisa no andaniany fotoanany. Dia ho toa ny shipi ilay boloky vavy koa ve ny zava-mitranga eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao e? Vitantsika ny mihira sy mifaly rehefa milamina sy mitsika ny fiainana. Kanjo tampoka eo rehefa sanatria tao mivadika ho zavatra hafa izany. Mety ho nisy aretina, loza tampoka, tsy fahampiana, fanapahakevitra iray nandiso fanantenana na resaka izay natao, izany no nitranga. Dia ahoana tokoa ireny fomba fiatrehanao izany ka ahitanao indray ilay fiadanana tony teo aloha? Ry mpiaino namako, raha toa ary ka nisy rivo-doza mahery na loza tampoka mitranga eo amin'ny fiainanao, mamotika anao izany, mahatonga anao matroka lalandava, na koa mandrahona ny hamotika ny zavatra na olona izay akaiky anao indrindra na ireo izay mety tianao indrindra, maminao indrindra, dia izao ny tsarovy, Andriamanitra tsy hanary ianao mihitsy, miaraka aminao mandrakariva izy. Araka ny teny fikasana izay napetrano anao ao amin'ny Jaona 9:10, andininy 2:30, tapany 2 sy ny andininy 3:30 manao hoe: kanefa tsy irery aho fa ny ray no ato amiko. Izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki izaho efa naharesy izao tontolo izao. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao ampofaza malaina, fartomotrany andro izao. Trazany fiainana an-tany, aza mitanondrikiana
tuizoatranenedy ode matokifa jeso de anampiana aoka isandratratrany ny vavaka tarika hanitry Kristy. Trini saina na de hiveri na uma findrindra de mety ahasuana atao vimbia ao an-tsaina hatrany fizy de mielitrana fantany izay mahatsara mety amina saina tanjauka ni hakivina yala na de maera zani anundranu ni fitudina jere tuizoatrany nedy ode matokifa jeso de anampiana aoka isandratratrany ny vavaka kumahereza yana ni saina tanjauka ni hakivina yala na de maera zani anundranu ni fiturina jere tuizoatrany nedy kude matokifa jeso de anampiana aoka isandratratrany ny vavaka aoka isandratratrany ny vavaka aoka isandratratrany vavaka. AWR manolotra ho anao feo ny fonantena sotran'Andriamanitra isika fa afaka miaraka eto indray mandray fampianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra raha ianarantsika amin'ny erisaintsika fotsiny izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny mahatenin'Andriamanitra azy dia mety ho diso ny fandraisantsika azy. Noho izany indrindra no antony tsy maintsy anandratantsika vavaka mangataka fanazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra mialohan'ny hanokafana io tenin'Andriamanitra io sy ianarana an'izany. Ka dia manasanao zahay mba hiaraka hivavaka aminay mialohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra. raha inay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao tonga ny ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra omeonao anay anio izay sahazanay na amin'ny ara-nofo izany na amin'ny ara-panahy hianatra ny teninao zahay mangataka anao mba hanazava ny sainay hampianatra anay izay tianao ambara ary mba tsy ho diso ny fandraisanay izany teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. dia mbola mitoy indray ny fiarahantsika mianatra izay voalaza ao amin'ny apokalipsy 4:20 andiny 4 ka hatramin'ny 20. Apokalipsy 4:20 andiny 4 ka hatramin'ny 20. Efa nianarantsika teto fa niafatra farany izay ampitain'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra manero an-tany dia hitanao amin'ny apokalipsy 4:20 andiny 4 ka hatramin'ny 20.
ary vo vita izay dia ny fijinjana ny tany no hitanao eo amin'ny andiny manaraka ny andiny fa 5 sy ny manaraka. Inona dikan'izany? Zava-dehibe ho anao mihitsy ho an'ny olombelona rehetra eto an-tany ny afatra ampitaina ao amin'ny apokalipsy 4:12 zay manomana anao ho amin'ny fiavian Jesosy indray tsy ho eleny amin'ny raony lanitra. Noho izany dia aoka ifantoka tsara isika rehefa mianatra n'ity apokalipsy 4:12 ity. Nijanona teo amin'ny andin'ny fahenina isika tamin'ny fiarahantsika mianatra teo aloha. Dia manasanao hanokatra ny baibolinao fa hotoizantsika ny fiara-mianatra ny filazantsara mandrakizay zay voarakitra ao anatin'izany andininy izany. Zay lazaina ihany koa hoe vaovao mahafaly. Ny rahantsika nianatra teto fa ny fitiavan'Andriamanitra no tena misongadina ao anatin'ireo afatra ireo. Tamin'ny nanomezany zanalahy tokana ho faty no ny fahotako sy ny fahotanao. Raha toizantsika ny famakafakana dia ho hitantsika fa io filazantsara mandrakizay io dia efa voavolavola atry ny nanorenana izao tontolo izao. Tsy hoe efa nikasain'Andriamanitra ny ahalavo antsika amin'ny fahotana, tsy izany mihitsy. Na koa ny andosirantsika azy, tsia, na ny ikomitsika aminy, tsy fikasan'Andriamanitra izany. Fa ny nataony dia izao nanomana drafitra miloa izy, izay azontsika famonjena, raha sanatria isika ka misafidy ny anaraka ny fikomiana izay nataony Losifera, ilay anjely lavo, nazera avy tany an-danitra. Hitantsika ao amin'ny apokalipsy 4:12 zany drafi-pamonjena mahatalanjona izany. Zay nampifandraisitsika tamin'ny andininy maro amin'ny soratra masina. Anisan'izany ohatra zay voalaza ao amin'ny Timoty 2:1 sy ny 10. Timoty 2:1 sy ny 10 zay mivaky tahaka an'izao. Zay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany zay nomeny antsika tao amin'ny Kristy Jesosy atry ny fony fahagola efa trany amin'ny voalohany mihitsy mbola tsy ary akory sika nefa mipetrapetraka ny plano ny famonjena. Dia zao ny toy ny teny eo amin'ny 10 fa nahariary ankehitriny tamin'ny sehoan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika zay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Dia manohy ny apôstôly Jaona amin'ny 1:12 manao hoe ny amin'io filazantsara io no nanendrena ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Mazava tsara eto ny filazana entin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly Paoly fa tsy miankina amin'ny asa tsara ataonao ny famonjena anao. Fa fony mbola mpanoty ianao dia efa maty ny soloanao Kristy, izany hoe efa vita miloa ny planina fa raha sanatria misafidy ny anota ny olombelona dia ho faty solo azy Kristy. Efa vita hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao izany. Mario tsara ny voalaza ny 10 zay namonjena antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola fa nahariary ankehitriny tamin'ny sehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara nampisehoana mazava ny fiainana sy ny tsy fahafatesana. Mazava izany a? Tsy milaza akory izany ary izany no antony angatahantsika fahendrena amin'Andriamanitra rehefa mianatra ny teniny mba hampahazava amintsika zay zavatra tena tiany ampianarana. Ny olona anankiray zay nandray ny famonjena ary natao batisa tahaka ny nanaovana batisa ny Jesosy dia nahazo famelan-kiloka. Notafina ny fahamarinan'i Kristy ary zany no miantoka ny famonjena azy hatrany voalohany ka hatrany farany. Fa zay mitafy an Kristy dia mitombo amin'i Kristy ho amin'ny tsara rehetra. Ka tsy mifanipaka zany ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana sy ny asa tsara hita eo amin'izay nandray zany famonjena zany vokatry ny famonjena ny raisiny. Tsy mifanipaka zany. Mazava tsara ny voalazan'ny apôstôly Paoly zay mampianatra atsika
fa ny filazantsara dia mirakitra afatra ary amin'ny alalan'izany afatra izany na tongavan'i Jesosy teto tany na ny ony izay tao am-pony izay nokasainy ho tanterahana ho an'ny olombelona talohany na ariana izao tontolo izao mihitsy. Voalohany dia hitantsika fa namonjy antsika izy. Faharoa, ny tanterahany famonjena lohany nanaovantsika izay mety ho asa tsara ataontsika, vokatry ny fitiavana azy sy vokatry ny heriny miasa eo amintsika. Fahatelo, ny tanterahany izany talohany nanorenana izao tontolo izao. Tsy vaovao mahafaly ve izany ho ianao? Eny vaovao mahafaly filazantsara no entin'ny boky ny Apokalipsy ho anao, fa tsy loza. Ny Apokalipsy toko 17:5, Apokalipsy toko 17:5 dia manondro an' Jesosy ho ilay zanak'ondrin'Andriamanitra voavono hatry ny nanorenana izao tontolo izao. Efa voatokana ho amin'ny fikasana io izy. Efa tapa-kevitra ny hamonjy antsika izy na amin'ny fomba mora na amin'ny fomba sarotra raha lavo ao fahotana isika raha sanatrika mifidy ny anaraka izay lazain'ny Satana isika. Ary dia nitranga tokoa moa izany eo amin'ny 10:10 amin'ny Timoty 2:1 izay mivaky tahaka an'izao hoe fa naharihary ankehitriny tamin'ny sehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Eo dia tena hitantsika mihitsy ny fanambarana fa ny foanan'i Jesosy Kristy arabaky teny ny fahafatesana ka nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay tamin'ny alalan'ny filazantsara. Amin'ny teny hafa dia izao nampianatra antsika ny apôstôly Paoly fa ny famonjena dia voalohany indrindra aloha efa nokasain'Andriamanitra tao am-pony, ary faharoa tanterahany eo amin'ny fiainantsika izay mino, ary amin'ny alalan'ny finoana no andraisana an'izany. Izay no antony ilazana ny ty afatra kanto amin'ny Apokalipsy 4:12 hoe filazantsara mandrakizay ry havana. Ny filazantsara dia tsy zavatra niseho tao amin'ny testamenta vaovao fotsiny, fa hatrany amin'ny fanombohana mihitsy, hatrany amin'ny Genesisy sy ny testamenta taloha manontolo. Izay no antony ilazana azy amin'ny Apokalipsy 4:12 hoe filazantsara mandrakizay, efa nanomboka hatry ny ela izany ary mandrakizay. Hitantsika mazava amin'ireo andininy roa ireo ny Timoty 2, toko 1:9, 7 sy ny 10 fa ny filazantsara dia zavatra efa voaomana hatramin'ny nanorenana zao tontolo izao. Tsy tratry ny saina fitiavan'Andriamanitra antsika. Ilay Andriamanitra mamorona dia efa manao ny fomba rehetra mba tsy hahavery maina ny famoronana izay ataony. Raha sanatry ny olombelona izay foronony ary nataony hanjaka amin'ny zavaboary rehetra ka mivadika amin'ny fifanekena aminy. Ary raha mivadika amin'ny fifanekena aminy isika, azo nataony, azo natao tsara ny namorona olona vaovao indray. Sady tsy nanana fahadisoana izy raha nanao an'izany satria ny olombelona ny tompona andraikitra nanapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahotana. Azo natao tsara nanapotika antsika, napiatra ny lalàna tamintsika hoe ny fahafatesana no tambony ota. Azo natao namorona olona vaovao. Kanefa zavatra hafa ny nataony. Tsy maintsy misy maty hisolo ny mpanota rehefa tsy havelo faty ny mpanota. Dia ilay Andriamanitra mihitsy nidina, ilay zanak'Andriamanitra maty teo amin'ny toerana tokony nahafatesako sy nahafatesanao. Filazantsara ve mihoatra an'izany? Fitiavana ve hihoatra an'izany? Tsy tratry ny saina satria tsy mba tahaka an'izany mantsy ny fitiavantsika olombelona. Zany no mahasarotra amintsika ny fandraisana ny filazantsara, ny fahatakarana ny fitiavan'Andriamanitra, satria ny fitiavana izay ao anatsika dia karaza-pitiavana izay nilovaina tamin'ny Satana. Indrisy, potiky ny fahotana ny fiainantsika. Fitiavatena, zany no mamatotra ny fiainantsika isan'andro.
dia tsy tratry ny saintsika hoe manahoana marina zany fitiavan'andriamanitra izany na dia efa lazaina amintsika aza dia mbola tsy tratry ny saina ihany ny mandrakizay any mbola tsy maintsy ianarantsika n'izany fitiavan'andriamanitra izany tsara ny alalantsika fa i abrahama izay nankatò ny lalàn'andriamanitra sy nitandrina ny didiny sy ny fitsipiny rehetra dia efa niaina tamin'izany filazantsara izany zao ny vakitsika mikasika ny fankatoavany abrahama n'andriamanitra ny fankatoavany ireo didin'andriamanitra Genesis 5:5 satria efa niainy feko abrahama ka nitandrina izay nasaiko ny tandremany dia nididiko sy niteniko ary ny lalako nankatoa izy satria efa nitoriana taminy ny filazantsara ny fanatitra izay ateriny abrahama maraintsy hariva dia fanatitra ondry fangatahana famelan-keloka sy fanehoana fisaorana an'andriamanitra io ondry izay nivonoany maraintsy hariva io dia maneho ilay zanak'ondrin'andriamanitra ho faty mba ho famonjena n'izao tontolo izao efa tamin'izany nanomboka ny filazantsara raha vao nanota Adama sy Eva nivoaka ny didim-pitsarana kanefa ny fahamaranana an'izany dia ny fanafiana any Adama sy Eva tamina odi-biby anankiray nitanjaka matsy izy ireo nitanjaka izy ireo vokatry ny fahotany dia tsy maintsy namono biby Andriamanitra mba ahafahana maka ny oditra izany biby izany atafy an'izy mivady maneho sahady ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay maty ny solo any Adama sy Eva izany biby tsy maintsy novonoana izany maty teo amin'ny toerana tokony nahafatesany Adama sy Eva izany biby izany ary ny oditra izany biby izany izay natafy an'izy mivady dia maneho ny fahamarinan'i Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay maty ny solo antsika ny fahotantsika rehetra netiny teo amin'ny azo fijaliana ny fitafiany fahamarinany tsy misy pentina natafy antsika fitiavana ve mihoatra noho izany filazantsara arak'izany dia tsy hevitry ny testameta vaovao ihany fa hita ao amin'ny testameta taloha manontolo mihitsy akoatr'ireo porofo mazava hitantsika tamin'ny fanehoana sahady ny pilany ny famonjena teo amin'ny Adama sy Eva teo amin'ny Abrahama sy ireo maro hafa voalazo amin'ny tenin'Andriamanitra akoatran'ireo dia tena maneho mazava tsara mihoatra noho izany aza ny fomba mpivavahana naseho tao amin'ny fanompoana ny fitoerana masina ny fitoerana masina izay najoron'Andriamanitra teo amin'ny firenena Israely tany anefitra ny vahoaka Hebreo izay no ahafahan'Andriamanitra tamin'ny vahoany fanandevozana ary nentiny ho any anefitra dia hitododohany amin'ny tany Kanana dia nomen'Andriamanitra fomba anankiray izay voarakitry ny tantara ary maneho tsara ny pilany ny famonjena nanao zavatra anankiroa Andriamanitra voalohany nanome lalàna ho an'izy ireo Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Sinay ary ny faharoa dia nanome modely ny fitoerana masina izay ahorona tany anefitra koa izy io fitoerana masina io dia mihodina eo amin'ny fampompivavahana ra-tandindona ary zanak'ondry no ivony izany fampompivavahana izany teo anivony zanak'Israely rehefa manota ny olona anankiray dia asaina mitondra ondry mamakivaky ny lasy ny zanak'Israely dia makeo amin'ilay fitoerana masina makeo mimpisorona dia ny zavatra tsy maintsy atao amin'izay fotoan'izay eo amin'ny kianja ny fitoerana masina dia miaiky ny fahotany eo anatreny mpisorona lay mpanota lay mpisorona eto dia vavolombelona apetraka ilay mpanota eo ambonin'ilay ondry eo ambonin'ny lohan'ilay ondry ny tanany dia sady miaiky ny fahotany eo izy hitan'Andriamanitra izany toe-javatra izany amin'izany fomba izany dia toy ny mamindra ny fahotany ao amin'ilay ondry izy tsy any amin'ny tsony izany ilay fahotana fa lasa any amin'ilay ondry noho izany dia ilay ondry no maty satria tsy maintsy fahafatesana ny tambiny ota
maty ny soloan'ilay mpanota zany ilay ondry ary ilay mpanota ihany tsy maintsy mamono n'ilay ondry amin'ny tanany amin'ny alalan'ny antsy. Maneho aniza ry ondro ny vonoana io ianao? Maneho ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay maty no ny fahotako sy ny fahotanao. Natao hosorona io zanak'ondro io, fanehoana ny azo fijaliany Jesosy Kristy izany. Rehefa tonga ao amin'ny testamenta vaovao isika dia mahita an' Jesosy ilay Mesia nanatona mba ho ataon'i Jesosy Batisa teo amin'ny on'ny Jordana. Ary ny tena mahaliana mihitsy nanondrony Jaona an' Jesosy ao amin'ny Jaona 1:7 hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Tandindona ihany ilay fomba mpivavahana natao teo amin'ny kianja ny fitoerana masina teo anivon'ny zanak'Israely fahiny. Fa ilay zanak'Andriamanitra, io ilay tena zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotako sy ny fahotanao. Tsy misy edikevitra fa Jesosy ny fahatanterahany aloka sy ny tandindona izay naseho tamin'ny fampompivavahana tao amin'ny fitoerana masina fahiny izay hitantsika ao amin'ny testamenta taloha. Manondro an' Jesosy ny fombafomba mpivavahana tao amin'ny fitoerana masina. Misy ny fahasamihafana ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ny olona masina ao amin'ny testamenta taloha dia miandrandra amin'ny finoana ny mpamonjy mbola ho avy. Fa isika kosa raha mijery an' Jesosy Kristy sy izy izay voaomby toy ny zavatra efa vita teo amin'ny tantara dia mitodika eo amin'ny azo fijaliana amin'ny finoana isika. Tsy mila ondro ho aterina intsony isika isan'andro ary efa filazantsara ngezabe zany. Nefa misy zavatra hitovizany foana amin'ny fotoana rehetra. Testamenta taloha sy ny testamenta vaovao dia ity ny famonjena amin'ny fahasoavana raisina amin'ny finoana an Kristy ilay Mesia mandrakizay. Ary raha jerenao ny didy folo manontolo dia mbola ahitanao ny tontolo kevitra izany hoe filazantsara mandrakizay zany. Ary tsy vitan'izany fa maneho ny hery ny filazantsara mihitsy, filazantsara iainana. Ny olona anankiray izay nandray ny famonjena tamin'ny alalan'i Kristy, nino fa maty ny solo azy teo amin'ny azo fijaliana Jesosy ary noraisiny tampinoana ny fahamarinan'i Kristy teo amin'ny fiainany, dia ireo didin'Andriamanitra ireo no miseho eo amin'ny fiainany. Azonao vakiana tsara zany ao amin'ny Eksodosy 20 dia hogagy ianao fa filazantsarako ny voalaza ao. Ny didy efatra voalohany dia maneho ny fifandraisantsika olombelona amin'Andriamanitra, ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ary ny didy enina farany dia maneho ny fifandraisantsika olombelona samy olombelona, vokatry ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ary raha voaja tsara ireo dia filaminana, fiainana feno fahafahana no hita eo amin'ny olona izay miaina amin'izany. Raha vakinao ny Eksodosy 20, Eksodosy 20 dia mitantara ny fomba nitondran'Andriamanitra ny vahoaka avy tany Egipta, nanafahany azy ireo tamin'ny loza. Ny loza izay tonga tao Egipta tamin'izay fotoana izay dia loza handripaka ny lamatoa ny Egiptiana rehetrarehetra. Ary raha tsy nanaraka ny torohevitra nomen'Andriamanitra azy ny zanak'Israely ho fiarovana azy, dia ho ripaka ihany koa ny lamatoa teo amin'ny zanak'Israely. Nasain'Andriamanitra nasiana rahambiby teo amin'ny tolambaravaran'ny tranony zanak'Israely tsirairay. Ka rehefa mandalo ny anjely mpandringana mahita an'izany raha zany dia voaro ny lamatoa tao amin'izany trano izany, tsy maty izy ireo. Dia izao ny voalaza amin'ny Eksodosy 20:17. Eksodosy 20:17. Ary ny raha dia ho fahamantarana ho anareo amin'ny trano izay toeranareo, raha mahita ny raha aho dia handalo anareo ka tsy hisy loza ndringana anareo raha mamely ny tany Egipta. Tandindon'ny rany Kristy izany izay mamonjy atsika. Eny, fahasoavana ny namonjenantsika amin'ny finoana, tsy avy amintsika izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isirery
fa asany sika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Efesiana 2:5 ka hatramin'ny 10. Ka dia manasa anao zahay andray izany famonjena natolotra Jesosy anao izany. Raiso mpamonjy ny tenanao manokana Jesosy. Hitahy anao manokana ny izy amin'izany fanolorantena ataonao izany. Mitondra fiovana ngeza be eo amin'ny fiainanao izany. Tarika lalao. Ambaravarany fonao misy mpiandry iray mandona tsy matory tsy tafandry dia meny ireo mifona dia ny feno famelana dia ny feno fifaliana nomeny Jeso tompo raisore fizy maty hoana hoan'izao tontolo izao. AWR Téléphone 034 06 797 62. Ampandeana neniko misy sandry iray mitsotra ny fitiavany rehetra dia tsy miala fa mitoetra ny fitiavany madio no atolony ianao ko metezare anio raisore fizy maty hoanao hoan'izao tontolo izao. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. misaotra tompoko. manao varina ty ilazambalala famondrena tsy vidina fa omena tsy sy fetra mitsangana kehitriny nde torio zay fantatrao lay anarana lalaina Jesosy fizy maty hoanao hoan'izao tontolo izao ripanota moaiza ianao mba henore Jeso miantso anao ripanota moaiza ianao mba henore Jeso miantso anao ripanota moaiza ianao mba henore Jeso miantso anao ripanota moaiza ianao mba henore Jeso miantso anao. Ilay feo ny fanantenana. alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. anio fankatoavana. miarabanona manao kalebondritsikivy amin'izao fotoana ianarantsika ny tenin'Andriamanitra mitohitoy izao. Ny amin'ny fankatoavana no lesona ianarantsika anio manasanao aritra hatramin'ny farany. Andesika ivavaka ty ampanomboana. Ray masina ny an-danitro mangataka ny fanahinao zahay anazava ny sainay amin'izao fianarana ataonay izao.
ary ampio zahay ho pakatony teny fa tsy ho piainy mpanadino amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny fankatoavana ny andininy fototra amin'izao fiarantsika mianatra izao dia ny Jaona 7:15 Jaona 7:15 hoy Jesosy, raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ny olana hatrany amin'ny Adama sy Eva ka hatramin'izao andro iainantsika izao dia ny tsy fankatoavana. Tsy fankatoavana an'Andriamanitra no niteraka an'izao fahoriana sy fijaliana izay mbola hatrehantsika izao. Andeha ho fantaritsika ny amin'ilay modelintsika dia Jesosy. Inona moa ny antony nanoratana ny amin'ny fiainan'i Kristy? Petera 2:2-20 Petera 2:2-20 izay tsy nanotakory sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Jesosy rery ihany no tsy nanota, izany hoe nankatoan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany manontolo. Jaona 1:2-5 izay milaza fa mitoetra ho aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Izay milaza zany fa mitoetra ao amin'i Kristy dia tsy maintsy tahaka an'i Kristy, ary nampiavaka an'i Jesosy tamin'ny olombelona rehetra dia izy tsy nanota fa nankatony rainy. Inona ary no ohatry ny fankatoavana nasehony antsika? Filipianina 2:2 Ary rehefa hita fa nanatary olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azy fijaliana. Ny fankatoavana nasehon'i Kristy no takian'Andriamanitra amin'ny olombelona ankehitriny. Nanompo ny rainy tamin'ny mpitiavana izy. Tsy misy sorona nataon'i Kristy ho lehibe loatra na asa ho mafy loatra mba anatanterahany ny asa izay natongavany teto an-tany. Dia toy izany koa ny tokony anompontsika an'Andriamanitra. Inona ny vokatry ny fankatoavan'i Jesosy? Hebreo 2:2-17 Fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny dia mavonjy izay alaim-panahy koa izy. Na dia mpanota aza ny olona rehetra dia nisy olona sasany izay niezaka nankatoa an'Andriamanitra ihany. Anisan'ireny ny Abrahama. Nanahoana ny fankatoavany an'Andriamanitra? Genesis 12:1-5 Genesis 12:1-5 Ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao hankany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia nandeha Abrahama araka izay fanlazain'i Jehova taminy, ary lotakomba niaraka taminy, ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arana izy. Inona no vokatra izany fankatoavan'ny Abrahama izany? Hebreo 1:17 Finoana no nanaiky an'i Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azy no lova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Iray amin'ireo porofo manaitra indrindra ny finoana izay hita ao amin'ny Baiboly iray manontolo, ny fankatoavana nasehon'i Abrahama. Ny zava-dehibe izany dia ny mankatoa na dia mbola sy tazantsika maso aza ny vokatra izany fankatoavana izany. Mbola misy baiko hafa nomen'Andriamanitra ny Abrahama. Genesis 12:1-2 Genesis 12:1-2 Ary hoy izy, ento ny zanakao ny lahatokanao izay tianao dia Isaka, ka mankanesany amin'ny tany Moria, ary atero any izy ho fanatitra-dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. Mampianatra antsika ny lesona lehibe ny fitokisana amin'ireo fitakian'Andriamanitra ny fanandraman'i Abrahama, na dia mety anery sy andratra azy izany. Amin'ny alalan'ny fankatoavan'i Abrahama no ampianarana antsika fa tsy misy zavatra tokony ho sarobidy loatra ho antsika ka tsy tokony hafoy ho an'Andriamanitra. Ahoana no nandraisan'Andriamanitra ny fankatoavan'i Abrahama? Genesis 12:1-12 Genesis 12:1-12 Ka nanao hoe, ny tenako no nianianako hoy Jehova, satria nanao izany zavatra any ianao ka tsy niaro ny zanakao ilay lahatokanao, dia hitahinao tokoa ary hamaro dia maro ny taranakao, ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay any amoron-dranomasina, ary ny taranakao azo ny vavadin'ny fahavalony, ary amin'ny taranakao no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Misy valy ny fankatoavana sy ny tsy fankatoavana. Mazava ny tenin'Andriamanitra eto tamin'ny Abrahama.
ho tahiana izy ary ho tahiana ny taranany. Inona no ifandraisan'ny fankatoavana sy ny finoana? Vakintsika ny Jakoba 2:7-20. Jakoba 2:7-20. Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Fangamba isy ianao hoe ianao manampinoana ary zaho mananasa, aseho amiko tsy amin'ny asa amin'ny finoanao, ary izaho kosa aneo aminao ny finoako amin'ny asako. Ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany. Ny demonio koa mba mino izany ka dia mangovitra. Moa tsy fantatrao va ry olom-pona fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa? Tsy nohamarinana tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany an Isaka zanany teo ambony alitara? Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia nitanterahana tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe, ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka ny saina ho fahamarinana izany. Ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Koa dia hitanareo fa hamarinana amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Mario ilay teny hoe, ary ny finoana dia nitanterahana tamin'ny asa. Raha tena izy ny finoana anankiray tahaka ny any Abrahama, dia tokony hiteraka fankatoavana izany. Inona tokoa moa no andrasan'i Kristy amin'ireo izay milaza fa tia azy? Jaona 5:15. Jaona 5:15. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Inona no etsoany Jesosy an'ireo izay makatoa azy? Jaona 5:15. Jaona 5:15. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Sakaizan'i Jesosy izay makatoa azy. Misy tombontsoa lehibe akoatran'izany hoe sakaizan'ny mpamonjy izany ve? Inona ny porofon'ny fifankatiavana eo amintsika sy Andriamanitra? Araka ny anambaran'i Jaona azy. Jaona 1:5-7. Fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Jaona 1:2-7. Jaona 1:2-7. Ary izao no afantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao aminy tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no afantarantsika fa ao aminy isika. Ny fankatoavana dia tsy hoe fileferana ivelambelany fotsiny, fa fanompoana atao ampitiavana. Ny fankatoavana, ny fanompoana sy ny fiandaniana tosiky ny fitiavana, izany ny tena famantarana ny mahampianatra. Misy zavatra hafa ve azontsika anoloana ny fankatoavana? Samoela 1:12. Samoela 1:12. Fa hoy Samoela, sitraky Jehova moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafalatsadra mihoatra noho ny miaino ny feon'i Jehova. Eny manaraka ny tsara noho ny fanatitra, ary ny miaino no tsara noho ny saboran'ondrilahy. Ao amin'ny Baiboly, ny hevitry ny miaino dia midika hoe mahafantatra sy mankatoa. Hoy isika tany am-boalohany hoe ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra no fototra izao fahoriana sy fijaliana mbola hiaritantsika izao. Miantso antsika Andriamanitra amin'izao andro farana izao hiverina ao amin'ny fankatoavana ny teniny, satria mahavery ny tsy fiainoana sy ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Farana ny fiarahantsika mianatra androany, manasanao hiara hivavaka. Rainay izay any an-danitro, omeo fo miaino sy mankatoanao izahay eto amin'ity tany feno tsy fankatoavana anao ity. Tehirizao aminao izahay eo ampiandrasana ny fiverenan'i Jesosy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fotoana manaraka namanao kalebondretsikivy. Tarika balsama. Jehovah dame safidianao de fiainana fitay
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. AWR faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Misaotranao miaraka aminay hatrany amin'ny fiaraha-mianatra ny ity tenin'Andriamanitra ity amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana na ny AWR. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitansoa. No hevitra lehibe izay ho jerentsika mandritra ny andro vitsivitsy dia manao hoe ilay fitoerana masin'ny fanekena vaovao. Ilay fitoerana masin'ny fanekena vaovao. Milohan'ny hidirantsika amin'ny tsipirian'ny lesonary manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitra ho amasinana ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany takany ny an-danitra. Misaotranao izay noho izao tombontsoa lehibe omenao anay izao mbola ahafahanay miara-mianatra ny teninao malalaka amin'ny alalan'ny onjam-peo. Raha eo mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary mangataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fananao masina indray zahay mba atakaranay izay lesona tianao ampitaina aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina izay nofantenana mba ho ataontsika tsy anjery ary manamora ny fahatserovantsika ny voatoatan'ny lesona dia ao amin'ny Hebreo 4:5-5 no ahitantsika azy. Hebreo 4:5-5 manao hoe ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba ahazono izay voantso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay. Averitsika indray mandeha. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba ahazono izay voantso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay. Hebreo 4:5-5. Tsaroantsika tsara ny lesona ny rahantsika nianatra teto. Fa Jehova no nanafaka ny zanak'Israely tao Egipta tamin'ny fanandevozana ary nitondra azy ireo ho any Kanana. Ny fanafahana izay nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ireo dia manana tanjona mazava hitondra azy ireo ho any Kanana. Tahaka an'izany koa isika tian'Andriamanitra ho afahana amin'ny zioka ny fahotana isika izay nanandevo antsika nandritra ny fotoana maro satria tiany andova fiainana tsy voagejan'izany fahotana izany intsony isika fa tiany andova ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Tsy misy fanandevozana na amin'ny endrininona na amin'ny endrininona intsony. Rehefa tafavoaka
Avy tao Egipta izy ireo dia nilainy ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fitantana ny teny an-dalana mba hazonantoka ny fanatrarana ny tanjona. Nisy baiko nomen'Andriamanitra ny Mosesy mba hahatonga ny fanatrehan'Andriamanitra hitoetra tsy tapaka eo anivon'izy ireo. Dia izao ny voasoratra ao amin'ny Eksodosy 15:5 mirakitra an'izany baiko manatantara izany. Eksodosy 15:5 Asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy ahy. Asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy ahy. Asaivo manao fitoerana natokana ho ahy izy dia onona eo aminy ahy. Izay moa ny hevitry ny hoe masina voatokana. Move misy zava-dehibe mihoatra an'izany hoe Andriamanitra monina eo anifontsika izany, mampilamina ny lafiny rehetra mety ilayntsika sy mihoatra izay rehetra ilayntsika azy izany. Dia nomen'Andriamanitra tamin'ny Atsipriany mihitsy ny fomba hanamboarana an'izany fitoerana masina izany. Hitantsika izany manomboka eo amin'ny 5 amin'ny Eksodosy 15:10. Ny fanatrehan'Andriamanitra no niantoka ny fiarovana sy ny fitahiana azy ireo tamin'ny dia izay nalehany. Nisy fomba samihafa nasian'Andriamanitra na raha ny zanak'Israely teo anivon'izany fitoerana masina izany. Nisy dikany avokoa ireny fombafomba samihafa ireny. Anisan'izany ty fomba anankiray ity. Isaky ny manota ny iray tamin'izy ireo, izany hoe nandika ny iray tamin'ireo didin'Andriamanitra, dia meloko eo anatrehan'Andriamanitra, meloko eo anatrehan'ny fiarahamonina. Ka raha tiany ny hahazo famelan-keloka dia tsy maintsy mitondra ondry atao fanatitra lay olona. Lay olona nanota mihitsy no mitondra ondry atao fanatitra. Dia entiny eo kianjan'io fitoerana masina io lay ondry. Dia miaiky ny elony eo anatrehan'ny mpisorona izy, vavolombelona mahita azy miaiky eloka, sady mametraka ny tanany eo ambony lohan'ilay ondry. Amin'izany fomba izany dia toy ny mamindra ny helony ao aminatin'ilay ondry lay olona izay nanota. Aorian'izay dia vonoina lay ondry atao fanatitra, ary lay olona nanota ihany no mamono an'ilay ondry. Ny raha nalatsaka izay mitahiry ny eloko lay mpanota, nentin'ilay ondry tsy manatsiny, ary natonga n'ilay ondry ho faty dia afafy ao amin'ny efitra lamba. Izany fomba izany dia misy heviny ara-tandindona amin'ny Atsipriany. Maneho ara-tandindona an' Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra nanaisotra ny fahotany izao tontolo izao io ondry tsy manatsiny novonoina sy natao fanatitra io no ny eloko ny mpanota. Izany ny fomba nitaizan'Andriamanitra zanak'Israely nandritry ny taona maro mba ho vonina handray ny Mesia ilay tena mpamonjy, satria tandindona ihany izany rehetrarehetra izany. Kanefa tandindona manan-danja mba hanehoana ny planiny famonjena izay namonjen'Andriamanitra antsika. Izany no fombafomba mpisoronana anisan'ny lehibe indrindra na nan-danja indrindra natao tao amin'ilay fanekena taloha izay tsy hita intsony ao amin'ilay fanekena vaovao. Rehefa tonga tokoa mantsy Jesosy, ilay tena zanak'ondrin'Andriamanitra, manaisotra ny fahotany izao tontolo izao, dia tsy ilaina intsony ny mitondra ondry atao fanatitra. Ao amin'ilay fanekena vaovao mantsy dia tsy biby intsony no atao sorona, tsy mpisorona mpanota intsony koa no manatanteraka an'izany, ary tsy ao amin'ilay fitoerana masina teto an-tany intsony koa no anatanterahana azy. Nanovaina endrika manao ahoana izany, nanovaina endrika manao ahoana. Efa vita ny tandindona fefa tonga Jesosy izay naseho andray ny tandindona ireny. Manana an Jesosy ilay fanatitra tonga lafatra isika izao. Azonao an-tsaina ve ny zava-doza hitranga? Raha toka isaky ny manota dia tsy maintsy mitondra ondry, fa ohatrinona ny vidiny ondry, na koa aza tsy ho vita, na voromalala aza tsy ho vita. Eritrereto amin'izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Misy olo tenantsika eo anatrehan'ny ray ao amin'ilay fitoerana masina any an-danitra, ilay tena fitoerana masina any an-danitra Jesosy. Izy no mpisorona be antsika. Ao amin'ilay fanekena vaovao izay iainantsika amin'izao fotoana izao, dia tsy ilaina intsony ny olombelona hanao ny asan'ny mpisorona be. Fefa manana mpisorona be mivantana isika. Ary izany ny fototra iorenan'ny fanekena vaovao sy ireo teny fikasana voarakitra ao anatiny. Rehefa nanome baiko an'i Mosesy Andriamanitra ny amin'ny fomba namboarana an'ilay fitoerana masina napetraka teo anivon'ny lasy ny zanak'Israely fahiny, dia nasainy tandremana tsara mba hifanaraka amin'ny toromarika nomeny hatramin'ny Atsipriany izany. Dia nahoana ho isika?
satria tandindon'ilay fitoerana masina tena izy any an-danitra io nasaina nataony mosesy io. Tandindona ihany anefa l izy fa tsy tena izy, mitovy fa tsy sahala. Misy ohatra tsotra ity amorany fahatakarantsika ny tianambara. Indray takariva maizim-bolana, mainty ny lanitra tamin'izay fa maizina, toy ny nirarahany ranomainty mihitsy, dia nanarona haizina ny lehilahy anankiray antsoina hoe Franky izany rehetrarehetra izany. Raha nandeha teo amin'ilay arabe babangona ny tanan-dehibe anankiray izy. Rehefa nandeha kelikely izy dia nandridia tongotr'olona manaraka azy avy ataoriana. Misy olona manaraka azy eo amin'ny maizinao. Reny, fa nitoizany ihany ny diany, na dia fa niamanakaiky aza ny feo an'ilay dia tongotra manatona azy ihany. Rehefa nahatratra azy ilay olona ka ny fanojo taminy dia niantso azy hoe, Andriamato Frank, mpanota prity ianao? Za tokoa no izy, hoy Franky. Ahoana ny nahalalànao aho? Hoy Franky nanontany an'ilay olona. Tsy mahafantatra anao aho ka? Hoy ilay olona namaly. Tsy mbola niona mihitsy sika, fa ny rahalahinao ny fantatro tsara, ary na dia tao amin'ny maizina aza, ny fihetsikao, ny famindranao, ny endrikendrikao, dia nampatsiaro azy, ka dia nieritreritra hoe ianao izany ilay rahalahiny no tantarainy tamiko. Mitovy fa tsy sahala. Dia takan'izany koa ilay fitoerana masina tany an-danitra sy ilay tetỳ an-tany. Tandindona ihany ilay tetỳ, aloka, endrika, sarin'ilay tena izy fotsiny ihany. Na izany aza dia ampy tsara izay naseho ny tandindona sy ny sary, mba hanehoana tamintsika miloa ireo fahamarinana natao ampitaina amin'ny alalan'izany. Dia ny fahafatesan'i Kristy sy ny asa fisoroana nataony ao amin'ny fitoerana masina ny an-danitra amin'izao fotoana izao, izay manana ny toerany lehibe tokoa amin'ny famonjenantsika. Mbola tsy mahita ilay fitoerana masina ny an-danitra isika, fa ny fianarana mikasika n'ilay fitoerana masina tetỳ an-tany sy ireo fombafomba samihafa nasain'Andriamanitra nataony zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, dia ampianatra antsika zavatra be dehibe tokoa mba hahafana matakatra ny afatra tian'Andriamanitra ampitaina tamin'ny alalan'izany. Ka misy fanontaniana vitsivitsy izay hovalintsika mandritra ny fiarah-mianatra dia ireto: nahoana ny tian'Andriamanitra hanorona fitoerana masina ny Israelita? Inona no ampianaran'ny fitoerana masina antsika momba an'i Kristy, ilay nisolo antsika? Ary inona no ataon'i Jesosy any an-danitra amin'ny mahasolo tenantsika azy amin'izao fotoana izao? Zava-dehibe ny ahalalantsika an'izany rehetrarehetra izany, ka dia manasanao mba tsy handiso fotoana ny fiarahantsika mianatra isan'andro. Manao mandra-piona vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitanso. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.